Dia miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontenako amin'ity tapany hariva ity. Mbola anatin'ny fiangonana Pergamosy antsika rehefa mamaraparana an'ilay izy, ary rehefa avy eo dia manao tsika ny fifandrifiana ny amin'ny tombo-kasea fahatelo izany, dia ny amin'ny sobaly fahatelo. Alohan'ny zavatra rehetra nefany dia izao manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika raha. Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba, mankalaza anao izay raha io, midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha efa mbola menao fotoana indray izay amin'ity hariva ity ahafahana hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana raha efa mifanahinao rery ihany. Mangataka aminao izay raha io, aoka raha ny fanahinao ny no hiasa amin'ny fahafenona aminay tsirairay avy. Ka izy no mampianatra anay ny teninao. Manamasina anay raha io ny amin'ny teninao no fahamarinana. Inona ray fahotana vitanay teo anatrenao tao anatin'izay fotoana ny sarana izay. Na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fisainy, na tamin'ny fitondran-tena. Dia ifonanay aminao avokoa raha io ka angatana famindram-po sy famelan-keloka. Ary dia mangataka aminao izay Jesosy Tompo, diovy amin'ny rahanao izay Tompo ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Dia aoka ny rahanao Jesosy hanamarina anay, hanadio sy hanasanay hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Ary aoka ny fanahinao hitantanay eo amin'ny marina rehetra. Petraka feno am-pelantananao raha ity fampianarana amin'ity hariva ity mba tsy hisy harombaka izay am-pelantananao. Ka dia rakofy ny rahanao Jesosy io hitokantranon'ny tsirairay avy sy mandre ny fampianarana. Rakofy ny rahanao Jesosy ny fitaovana izay ampiasain'ny tsirairay avy fa tsy hanasitana fahefanana dia kely aza. Rakofy ny rahanao Jesosy izay tsirairay avy ka harovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetrany, aoka ny anjelinao raha hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy tantana anay. Ary aoka ny tanan'ny anjely raha no tantananao anay raha ho tafotoanan'ny vato ny tongotray. Dia rakofy ny rahanao ihany koa hifampitana izao fampianarana izao mba tsy hanasitana fahefanana dia kely aza. Dia raha sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao raha io. Dia mitenena aminay raha io amin'ity hariva ity indray ianao raha sitraka ao fa voninkaina izay mpanomponao. Aoka ianao mandrakariva raha io hisandratra fa izay hetra rehetra ny sitraponao ny tanteraka. Dia mampianara ny aray ny teninao amindràna fanahinao masina voninkaina izay avoakanao. Anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Ya, irosarintsika inona ny lesona nresantsika farany zany dia fa tonga zany tsika teo amin'ilay resaka ilay hoe Balama zany ka verenantsika vakina kely angambany izy iny ao amin'ny Apokalipsy tsika zany. Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa. Dia ity teny ity moa zany dia mikasika ilay hoe teny fananarana zany izay nataon'i Jesosy Kristy mikasika amin'ity fiangonana ity. Efa hitantsika zany mikasika ilay hoe fankasitrahana ny amin'ny asan'ity fiangonana ity fa miditra amin'ilay fananarana zany tsika. Dia inona ilay teny fananarana nataon'i Jesosy tamin'ity fiangonana ity dia manomboka eo amin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-dimy ambin'ny folo no vakintsika. Apokalipsy toko faharoa ny andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-dimy ambin'ny folo. Dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa mananteny kely aminao aho, fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama. Ilaina hanome fo an'ny Balaka hanisy fanafitohinana eo anoloan'ny zanak'Israely. Ihinana enana terina misampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny any ireny koa izy. Ka eo zany no teny mafy izay nataon'i Jesosy amin'ity fiangonana ity satria na dia hitantsika raha ilay izy fa tapitra ny fanenjehana zany tamin'ny taona fahatelo ambin'ny folo sy telonjato dia nanomboka ny aina tao anatin'ny ohatrany hoe fausse-paix ihany zany le fiangonana zany. Ohatrany hoe fiadanana tsy tena izy. Ohatrany hoe sondritory nanomboka ny eritreritra hoe fa milamina ny fiainana tsy misy fanenjehana intsony. Kanefa zay fiadanana nananany zareo zay zany nisy takalony zay zavatra zay. Dia izay no nahatonga Jesosy niteny teto manao hoe kanefa manateny kely aminao fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama.
izay manome foan'ny balaka anisy fanafitoinana eo alohan'ny zanak'Israely ihinana enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Io zany zavatra ratsy be teo anivon'ity fiangonana ity izy io. Ka io ny zavatra ho jerentsika zany izy io hoe inona ary ity fampianaran'ny Balama ity izay manome foan'ny balaka anisy fanafitoinana teo alohan'ny zanak'Israely ihinana ny enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. De raha ijery zany tsika ny tantaran'ny Balama, ijery sika ny tantaran'ny balaka, ijery sika hoe inona ny zavatra nitranga tokoa ary teo amin'ny zanak'Israely hoe na tonga ny zanak'Israely nihinana enana terina tamin'ny sampy noho ny zavatra nataon'ny Balama, de tsy maintsy miverina zany sika ny tantaran'ny zanak'Israely any amin'ny testamenta taloha. Zavatra nisy zany izy io, kanefa zay zavatra nisy teo amin'ny tantara zay nefa nampoarina amin'ny fiainan'ity fiangonana ity zany. De inona ary no lesinao raisitsika amin'izay ary inona ny zavatra nisy tokoa zany tamin'le hoe fampianaran'ny balaka ity nampinana hena naterina tamin'ny sampy ho an'ny zanak'Israely. De efa mivakitsika kely any izy io fa iverenantsika zany. De andehantsika eo any amin'ny Nomery 2:20 no jerentsika. Nomery 2:20. Verina zany tsika any amin'ny Nomery 2:20 zany any amin'ny testamenta taloha zany izy io. Nomery 2:20. De rehefa hitatsika zany izy io de ho vakitsika zany. Zavatra efa fitiniko moa izy io tamin'iny marain'iny nanao hoe inona ny zavatra niresahana hoe rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely ka nandeha nanangana ny tantiny izy teo amin'ny sahan'ny Moab. Ka izy tonga teo io de tsy nahafaly ny mpanjakan'ny Moab zay antsoina hoe Balaka no nahatongavany zanak'Israely teo. Satria hozy izy hoe ny zanak'Israely de tahaka ny omby rehefa tonga amin'ny saha anankiray de mihinana ny vilona rehetra ka tsisy tsony ny tavela ray tahaka ny omby mihinana ny vilona zany. Ka inona ny azo atao izy andringanana n'ity firenena ity izy fa napatahotra anazy zany izy ity. De namoro izy ireo lolo Moab, namoro ny lohalolon'ny Madianita zany teo amin'ny fireneny. De nampiantso izy any mpaminany anankiray zany antsoina hoe Balama. Ka ty mpaminany Balama ty izy ty mpaminany Jehova izy ty. Kanefa izy ty ihany koa nefa miasa ho an'ny mpanjakan'ny Moab. De ty mpaminany Balama ty nefa mipetraka eo amin'ny tany Moab izy ty, zany hoe jentilisa zany izy ty fa tsy zanak'Israely. De rehefa nampanatsona zany izy naniraka olona tany zany ny mpanjaka Balaka zany, naniraka le lolon'ny Moab izy, naniraka ny lolon'ny Madianita izy. Madianita koa zany firenena anankiray fa miaraka amin'ny Moab izy ireo zany, nanao fifanekena zany. De rehefa tonga tany amin'ny Balama izy de inona no zavatra nataon'izy ireo. De zao no vakitsika amin'ny 7. Inona aloha ny antony? Inona ny antony natonga ny Balaka zany aka ny Balama mba hoe anozona ny zanak'Israely zany, anozona ny zanak'Israely zany mba ahafahany mandresy azy raha hiady aminy izy. Ka izy zany tsy afaka nafinafika fotsiny am'izao, zany ny fomba zany, fomba ny miaramila taloha zany, ny fomba ny fanjakana taloha zany rehefa hiady izy de manao ahoana? Tsy maintsy maka conseiller aloha izy, miantso mbiasy izy, miantso astrologue izy, miantso jurisconsulte izy, miantso reny olokeny reny izy, reny zany antsony daholo. De zay izy vao manao stratégie hoe inona ary no atao zany par rapport amin'ny zavatra tenenin'ireny conseiller reny. Na am'izao fotoana izao misy foana zay zavatra zay. Ka eto izy zany tsy afaka andeha hiady amin'ny Israely am'izao fotsiny. Satria izy tany alehan'ny Israely de rava daholo zavatra olona mandrapaka an'izay alehan'ny Israely zany. De tsy maintsy nanino izy? Nampiantso an'ny Balama izy zany, nanontany azy hoe inona ny tokony atao zany. Hoe hozony aty firenena ty izy. Vakitsika eo amin'ny 9 de zao no niteneniny azy eo. Nomery 2:20 de vakitsika ny 9. De hozy izy ato. Koa ankehitriny rehefa naniraka reo
nanirakareo olona zay ny rany zany izy ho any amin'ny Balama dia zao no teneniny. Ko ankehitriny mba makanesa ty ka hozony ho ahy ty firenena ity fa mahery no izao izy angamba azo mamely azy isika ka androka azy ala amin'ny tany ao satria fantatro fa zay tsofinao rano dia voata ary zay hozoninao dia voahoziny. Ty zany malaza amin'izay mihitsy zany ity mpaminany Balama ty hoe zay hozon'izy ty dia voahozina, zay voata dia voatahany zany. Dia lasa reo solitena zany zay nirahan'ny mpanjaka tonga tany. Dia amin'ny 17 dia zao no teneniny eo. Dia nandeha ny lolon'ny Moabita sy ny lolon'ny Midianida nitondra ny saran'ny fankatoavana dia ny tanany dia nakany amin'ny Balama izy ka nilaza taminy izay tenin'ny Balaka. Inona zany zavatra nentin'izy reto? Rehefa nandeha tany amin'ny Balama izy nitondra fankatoavana, zany hoe misy présent be zany nentin'izy reto, misy vola mankarena no entiny. Jereo tsara fa rehefa makeny amin'ireny omby asy reny ianao na dadarabe reny ianao na mpanandro any ianao mandehana gratuit any ianao raha raisin'ireny olona reny ianao, tsisy mandray ianao amin'izany fa tsy maintsy manome ianao consultation fotsiny amin'ireny le carte mensuelle reny. Misy moa mpandeha amin'ny télé reny tamin'ny Madagasikara taloha zany tena misy malaza mihitsy manao publicité reny 1 million tamin'izany ataontsika année 2000 zany 1 million de consultation. Nalala olona nandeha tamin'izany nandoa 1 million izy dia ozy izy le olona nandeha taminy nandoa 1 million nefa toatra ny tsisy vokany akory le zavatra nalehako tany. 1 million consultation tamin'izany. Amin'izao zany firifiry ny olona mandeha amin'ireny. Eto zany tena vola be mihitsy présent no entina nandeha tany amin'ity pahita ity zany. Satria tamin'izany mantsy ny atsonan'ny mpaminany tamin'izany andro zany dia atsoina hoe pahita na hoe voyant ny ilazany azy ihany koa amin'ny teny frantsay zany. Kanefa reo pahita reo zany azo atao ohatra ny hoe mitovy amin'ireo ataontsika ohatra hoe carte mensuelle, astrologue, reo mpanintany amin'ny maty reo dadarabe, omby asy reny mitovitovy amin'ireny zavatra reny zany. Dia tonga tany azy reto tonga n'ity vola be ty. Ity mpaminany ity nefa milaza fa hoe ity mpaminany ity nefa maminany amin'ny Jehova izy ity. Dia rehefa tonga tany izy fantany tsara hoe inona ny antondehan'izy reto. Dia zao no teneny eo amin'ilay andininy fahavalo. Ary hoy Balama taminy, mandria aty anio alina dia amaly ny teninareo araka izay holazain'i Jehova amiko dia toetra eo amin'ny Balama ireo andrian-dany Moab. Rehefa tonga zany izy ireo solitena nalefan'ny mpanjaka dia zavatra nisy dia zao hoe mandry eto amampolonareo amin'ndroany alina. Izy tsy niteny tsy miaina anareo, tsy mandray anareo. Vola be ny an-tanany iny koa. Ahoana moa no andavana an'iny io? Fa mandry eto aloha nareo andreo alina dia androany alina dia zao miandry izay lazain'i Jehova dia natory teo ireo solitena ireo ny alina. Tonga tamin'ny tenin'i Jehova ny alina. Dia zao ny tenin'i Jehova. Satria ny fangatahany mpanjaka dia zao manao hoe hozony ho ahy ity firenena ity ozy izy. Mba ahafahako mandresy azy ozy izy. Dia ahoana ozy izy ny tenin'i Jehova zany? Dia 15 zao ary ny tenin'i Jehova. Ary Andriamanitra nakeo amin'ny Balama ka nanao hoe iza moa ireo lehilahy ato aminao ireo? Dia hoy Balama tamin'ny Andriamanitra, Balama zanaky Sipora mpanjakan'ny Moaba nefa naniraka tamiko hoe indro ny firenena izay nivoaka avy tany Egypta mandrakotra ny tany rehetra. Koa makanesa ty ankehitriny ka hozony ho ahy izy angamba haresy azy aho ka haroka azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Balama, aza mandeha miaraka aminy na manozina izany firenena izany fa voatahy izy. Zay zany ny tenin'i Jehova. Aza mandeha miaraka aminy na manozina izany firenena izany fa voatahy izy. Dia ny fomaraina koa Balama ka nanao
tamin'ireo andrian-dany balaka hoe andeha mody any amin'ny taninareo fa tsy avelan'i Jehova andeha hiaraka aminareo aho. Tsy navelan'i Jehova zany anozina any Israely i Balama fa hoy izy Andriamanitra hoe firenena voata io firenena io. Balama nefa ny eo ihany le fitiavana vola ihany koa fa bon zay ny tenin'i Jehova dia manaraka le tenin'i Jehova zany. Ny mahatonga ana amin'ny teniny hoe le fitiavana vola satria ho hitantsika miandalana io satria tsy afaka ao amin'ny Balama mihitsy io fitiavana ny vola io zany. Io zany zava-dozako io anankiray. Eo koa le zavatra anankiray hoe Jehova rehefa miteny dia no ny tenin'i Jehova. Teneny izy io zay ny tenin'i Jehova tsy afaka miaraka aminareo. Andriamanitra efa niteny. Rehefa niverina reto solitena zay nalefa reto iraka reto, jereny Balama tsy niaraka tamin'izy reto. Inona indray nataon'ny Balaka? Tesitra Balaka tamin'izay dia naniraka indray izy solitena hafa zay plus considéré kokoa noho le teo aloha. Zany hoe olona mbola kasitrahana lavitra noho le teo aloha zany ny olona zay nirahany zany. Raha ohatra zany izy mety hoe naniraka kely, naniraka sekretera na naniraka loholona teo amin'ny firenena. Zao izy zany ministra indray nirahany zany nandeha nakany aloha. Alors mihitsy alefa ministra zany. Rehefa indray mihitsy ministra zany nakany amin'ny Balama zany. Dia rehefa naniraka indray ary izy dia zao nyteneny ato amin'le 5:50 dia ahoana ozy izy 5:50 ato. Ary Balaka naniraka andrian-dahy maro sady malaza no ny teo indray dia tonga tany amin'ny Balama ireny ka nanao taminy hoe izao no lazain'ny Balaka zanak' Sipora, aoka mba tsy ho azo tsampona ny akanesanao aty amiko fa anomeanao voninahitra lehibe indrindra aho, ary izay rehetra ho lazainao amiko dia ataoko avokoa koa masiny ianao makanesa tia hozony ho ahy ity firenena ity. Omeko voninahitra be anao izy fa masiny ianao makanesa tia amiko dia hozony ho ahy izy ity firenena ity. Ny valitenin'i Jehova nefa efa fantatra izy. Efa fantatry Balama ange valitenin'i Jehova hoe aza makany aminy ianao hanozina ny Israely fa firenena voatanga izy. Fa inona indray mbola nataon'ny Balama? Mbola nanantena kely ihany izy. Indreo dia mety mba hiova hevitra Jehova. Dia hoy izy mandrindra ino nareo areto amiko. Dia nandry teo aminy ireo olona ireo. Dia tonga ny tenin'i Jehova ny alina. Dia rehefa tonga ny tenin'i Jehova ny alina dia ahoana ozy izy? 20. Ary ny alina dia nakao amin'ny Balama Andriamanitra ka nanao taminy hoe raha kanao no ahatongavan'ireo olona ireo dia miangà ka mandehana ihany miaraka aminy kanefa ny teny izay nolazaiko aminao ihany no ataonao. Ahoana koa zany Jehova miova hevitra zany? Andriamanitra tsy mba miova hevitra zany. Io zany zavatra anankiray lehibe izy io. Andriamanitra tsy mba miova hevitra zany fa rehefa maka fanahy ianao an'Andriamanitra dia avelan'Andriamanitra ianao. Toy versy ataonao za fa miteny ianao fa ianao tsy mihaino. Maka fanahin'Andriamanitra dia izy Andriamanitra mandeha anara miaraka aminy. Voana ianao an'iny dia faliko fa izy mena voninahitra lehibe, vola lehibe. Tsy fantany hoe tsy akasitran'Andriamanitra ange io diany io. Fo maraina koa izy dia niaraka tamin'ireto mpanompony Balaka reto, ny Sikina ny apondra, niaraka tamin'ny ankizilahany izy nandeha tamin'izay fotoana zay. Dia inona ny zavatra nitranga? Izy lasa iny 9:20 dia ny fo maraina koa Balama ka nanisy laseliny borikiny dia nandeha niaraka tamin'ireo andrian-dany Moaba ary nirehetra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra satria nandeha izy. Ka dia nijanona teo an-dalana ilay anjelin'i Jehova ho mpisakana azy. Ary Balama nitaingina ny borikiny ary ny zatovin-droa lahy nanaraka azy. Dia hitan'ny borikiny nijanona teo an-dalana ilay anjelin'i Jehova sady ny tanany sabana voatsoka teny an-tanany dia nivily lalana ny boriky ka nakany amin'ny dia nikapoka ny boriky Balama ka nampiverina azy ho eny amin'ny lalana.
zavatra nisy zany teto zao hoe rehefa lasy ny balama nisy ankizy lahy nanaraka azy taorinany ihany koa andeha lalana makany amin'ny misy amin'ny balaka iny rehefa ny anjelin' Jehova teo amin'ny lalana teo izy miaraka amin'ny sabatra eny an-tanany eny amely ny balama satria nanao zay ratsy eo mason'Andriamanitra izy. Andriamanitra efa niteny voalohany nanao hoe aza manaraka an'ireo ianao fa firenena voatahy firenena io, tsy hanozona ny firenena io ianao. Fa eto ny amafisan'ny fony sy ny filana dia izao mbola napetrano an'ireo olona reo ihany izy. Dia izy Andriamanitra an-tana dia mainy edi-boanjony dia lasa izy nandeha. Tonga ny anjelin'i Jehova nanaka anazy nirehitra tamin'ny fahatezeran'i Jehova. Izy anefa tsy mahita hoe anjelin'i Jehova io mijoro amin'ny lalana io, fa le briky no mahita an'io anjelin'i Jehova io. Dia vao nahita an'iny le briky dia lasa izy anetsahany lalana, tezitra balama nikapohany le briky hoe miverena ianao hariva iny ty ataonao. Dia rehefa niverina tamin'ny lalana le briky, inona indray mbola zavatra nisy sahana voaloboka amin'ny ankavia sy amin'ny ankavanana. Dia misy mura le saha zany, misy mura amin'ny ilany ankavia, misy mura amin'ny ankavanana. Dia metery zany le lany dia efa nandeha amin'iny izy, le briky le anjelin'i Jehova mbola nijoro indray aloha, nahankiny le briky amin'ny rindrina ny fean'ny balama tery, vao maika izy tezitra nikapohany indray ilay briky. Dia rehefa avy eo nihisaka indray le anjely amin'ny toerana anankiray izay tsy tsisy lalana intsony ahafahan'ny balama mandeha zany hoe tena lalana terikely. Eo mihitsy le anjely no mijanona, hitan'le briky indray iny, tonga dia nianjera tamin'ny tany le briky dia nitereny tao balama. Tezitra maso izy velesiny mafy, farany sokafan'Andriamanitra ny vavan'ilay briky. Dia ahoana izy Andriamanitra? Ahoana izy le briky mantsy any balama. 9:20 dia izao noteneniny ato. Dia nosokafan'i Jehova ny vavan'ny briky. Fa io ny briky tamin'ny balama, inona no nataoko taminao no dia nikapohinao intelo aho izao? Dia io balama tamin'ny briky, satria namazivazy ahy ianao, engany ka misy sabatra eny an-tanako dia matiko mihitsy ianao ankehitriny. Ary hoy ny briky tamin'ny balama, tsy brikinao vao izay nitengenanao hatr'izay nanananao ahy ka mandrakandroana, moa efa fanaoko va ny manao toy izao aminao. Dia hoy izy tsia. Eto zany zavatra nisy dia izao farany dia izao hoe nisokatra mihitsy ny vavan'ilay briky, nisokatra mihitsy ny vavany nanao hoe inona no nataoko taminao no dia nikapohinao intelo aho. Dia le briky izao efa miteny aminy, fa tsy fantany hoe miteny ange ty briky ty, movy briky io miresaka aminy isan'andro, apondra ange io, movy miresaka aminao isan'andro, fa efa miteny mihitsy na le briky ara milobava, ohatra ianao zany manana akoho dia miresaka aminao le akoho anao atokotany ao. Fa maninona kay zany kapohanao, sangafanao kongasao isan'andro, kokokokokok. Zany ataon'le briky fafanaoko zany isan'andro izy, tsy tonga saina izy fa ka ianao tsy na mamazivazy aho izy ka zay nge nataony. 9:20 dia olo balama tamin'ny briky, satria mamazivazy ianao, engany ka misy sabatra ety an-tany dia matiko mihitsy ianao ankehitriny. Lazainy fa mamazivazy azy indray le briky. Tena voako amin'ny sabatra ianao raha nisy zany. Dia mbola niteny any le briky nanao hoe tsy brikinao va aho, tsy nitengenanao hatr'izay nanananao ahy ka mandrakandroana, moa efa fanaoko va ny manao toy izao aminao? Dia hoy izy tsia. Izy zany eto tsy fanaonao tokoa izao koa, fa tsy tonga saina izy hoe apondrana io miresaka amin'io. Zany hoe ianao zany rehefa asesi-doza tsy fantatro intsony inona ny zavatra eo alohanao. Asesi-doza rehefa hoentin'ny filana io, tsika nge rehefa ohatra hoe misy tenenina zao anao tsy mety ange zao zavatra zao, fa hoentin'le filana loatra efa hivarina any akady ho faty ianao. Tsisy an'izany,
nareo mihitsy nefa adala no tsy fitiavanareo any lisy ny mahatonga n'izany fa zay sy lisy de tsy maintsy mivady lifiliva mitondra anao any akady arira lisy de vitany aminao tsy de ataovy de hoe asesidoza io de inona ny zavatra antrano nosokafan'i Jehovah ny mason'ny Balama. Andininy faraiky amin'ny telopolo dia nampahiratany Jehovah ny mason'ny Balama ahita lendreny anjelin'i Jehovah nijanona eny an-dalana sady ny tanany saba ny voatsoka eny an-tanany dia niondrika izy ka niankohoka. Eo zany izy vao tonga sainy ohatra nakay misy anjely mitana sabatra eto alohako eto. Fa maty raha tsy borika io zany tsy nandeha ny vilona kany etsa na namikitra azy tamin'ny rindrina na nenjera tamin'ny tany teo nanaka anazy de fa maty n'ilay anjely zany i Balama vitany aminy. Fa rehefa nahita an'iny izy de niakohaka izy ny zavatra natao niondrika izy de niakohaka. Andininy faharoa telopolo ary ilay anjelin'i Jehovah taminy nahoana no nitiapaka ny birikinao intelo ianao izao indro izao no mivoaka ho misakana anao satria mivarina amin-doza eo natrehako ny lalanao. Indro izao no nivoaka ho mpisakana anao satria mivarina amin-doza eo natrehako ny lalanao. Mivarina amin-doza eo natrehako ny lalanao. Zany hoe tena amin'ny lalan-doza ny lalana lehanao. Fa nasesi-doza izy no ny filany sy ny faniriana meko voninahitra be no zany hoe izy tia miteny amin'reto mpanompo ny mpanjaka reto zany ny vavany fotsiny miteny fa ny fotsifony zany miteny io satria rehefa niteny ny mpanjaka izy manao hoe omeko voninahitra lehibe no omeko arena be no de zao no navaliny any mpanjaka 120 isily 120 hoe fa namaly Balama ka nanao tamin'ny mpanompony Balaka hoe na de omeny Balaka vola fotsy sy volamena eran'ny tranony azy ao dia tsy mahazo manoatra ny tenin'i Jehovah Andriamanitra ao na handatsaka na ampiotra. Na de nefa nisy mbola niteny nefa na de zany aza mitoera ty ihany ianareo anio alina. Izy zany miteny fotsiny tsy afaka manao ninona ninona nge zany omeny mpanjaka an'izao fa zao mitoera ihany areo ihany satria mbola manatena kely ihany mety mbola liova hevitra angampy Jehovah. De iny tokoa Jehovah fa niteny anao ndana ary mandeha manaraka ary sikina nga misy resaka tsy mba misy manontany fanoroany ankory manontany Jehovah manao o Jehovah ianao nge fa niteny tamiko de ahoana indray ianao andeha indray fa voana eny fotsiny ndana pio lasa kanefa itsapahany Jehovah anazy fotsiny itsapahany fanazy ao ahoana hanao ny marina ve disa tsy hanao ny marina de io le tenen'ny anjely teo ahoana izy le anjely le andininy faharoa telopolo tsapany faharoa indro zao no nivoaka ho mpisakana anao satria nivarina amin-doza eo anatrehako ny lalanao. Koa nahita ny boriky ka ny vily ahiny telo azy izao raha tsy ny vily ahy izy dia ianao no nataoko maty mihitsy toy izay fa izy kosa no velomiko. De hoy Balama tamin'ny anjelin'i Jehovah efa nanota aho fa tsy fantatro fa ianao no nijanona nisaka anahy eto an-dalana koa ankehitriny raha tsy sitraka ao izany de iverinao. Efa nanota aho izy ka ianao efa nisaka anahy fa zao raha ohatra tsy sitraka ao ny andehanako de alao fa iverinao izy. De eo am'izay zany nitenin'ny tompo miteny manambara manao fa hoy le anjelin'i Jehovah tamin'ny Balama mandehana ihany miaraka amin'ireo lehilahy ireo kanefa ny teny izay holazaiko aminao no holazainao. Dia nandeha Balama niaraka tamin'ireo andrian-dany Balaka. Ndana ihany ary miaraka aminy zany fa efa nandehanao fa zay teny zay lazaiko any no holazainao izy. De lasa izy tonga tany amin'ny toeran'ny Balaka am'izay izy no tsenain'ny Balaka izy Balaka efa tezitezitra iny. Ahoana izy Balaka mantsy anazy. Zao no tenen'ny Balaka. Andininy fahinina amin'ny telopolo vakitsika ka hatramin'ny faraiky amby efapolo. Andininy enina amin'ny telopolo ka hatramin'ny faraiky amby efapolo de zao no maka ny teny. Ary noho nireny Balaka fa tonga Balama dia nivoaka izy mba hitsena azy teo amin'ny tanànan'ny Moaba teo amin'ny faritany Arnona izy eo amin'ny sisy faritany. Ary hoy Balaka tamin'ny Balama tsy naniraka dia naniraka tany aminao va aho nampakanao
ka nahoana no tsy makaty amiko ianao, tsy haiko tokoa va ny hanome voninahitra anao. Teo Balama tamin'ny Balaka, iteo tonga eto aminao ankehitriny kanefa mahazo milaza teny akory vao ny teny izay ataon'Andriamanitra ao am-bavako dia izany no lazaiko izy. Na dia tonga eto aminao aroa izy dia zao tsy mahazo miteny na inona na inona fa izay tenenin'i Jehovah amiko ihany no ho lazaiko. Dia nandeha Balama niaraka tamin'ny Balaka ka nakany amin'ny Kirita Hazota izy roa lahy. Ary Balama namono omby sy ondry amanosy atao fanatitra ka nampanatitra ny Balama sy ny andrian-dah izy izay teo aminy. Ka hatreto zany tonga amin'izay zany rehefa tonga tany Balama dia zao hoe hanozina ny Israely amin'izay zany izy. Ka rehefa hanozina, tsy hoe hanozina fotsiny hoe tia hozony fa tsy maintsy manao sorona aloha. Dia nanao altara anaovana sorona zany. Dia ny zavatra nisy dia zao, inona ny altara nataony eo amin'ny 720 sika mahita le izy. Dia zao no nataon'ny Balama ny Balaka. 721 ka hatramin'ny 7. Ary Balama tamin'ny Balaka, manorena altara 7 eto ahy ka manamboara vatotr'omby-lahy 7 sy ondry-lahy 7. Dia narahany Balaka izay efa nolazain'ny Balama, ary Balaka sy Balama nanatitra vatotr'omby-lahy sy ondry-lahy iray avy teo amin'ny isan'ny altara. Dia hoy Balama tamin'ny Balaka, mitoery eo anatrehan'ny fanatitra dorana fa izaho kosa andeha angamba avy eo amiko Jehovah ary izay asehony amiko dia ambarako aminao. Ary lasa mitakany amin'ny tendrombohitra anankiray mangadiady izy. Zany hoe efa vita zany nanaovana le fanatitra teo zany altara 7 namonoana vatotr'omby-lahy 7 dia lasa izy nangany amin'ny toerana avo anankiray zany. Ka amin'ny toerana avo io zany dia ahitana any Israely toerana io zany. Hoe satria Israely eo amin'ny Samoaba no mipetraka dia tandrifin'iny zany no niakaran'izy ireo. Dia eo amin'izay zany izy hanozina zany any Israely. Kanefa hoy izy Balama manao hoe za tsy afaka miteny fa miandra ny tenin'i Jehovah dia izay lazain'i Jehovah no ambarako. Dia inona ary ny tenenin'i Jehovah tamin'ny Balama 14. Dia zao ny teneny. Ary Andriamanitra dia niona tamin'ny Balama, ary Balama tamin'ny altara 7 no efa namboariko. Ary efa nanatra vatotr'omby-lahy sy ondry-lahy izay avy teo ambony isan'ny altara ary Jehovah nanisy teny teo am-bavan'ny Balama ka nanao hoe miverena any amin'ny Balaka ary izany no lazainao. Dia lasa izy niverina nakany amin'ny Balaka. 17. Dia nanao hoateny Balama ka nilaza hoe Balaka napakahy avy tany Arama mpanjakan'ny Moab. Napakahy avy tany amin'ny tendrombohitra antsinanana ka avia ka hozony hoay Jakoba ka makanisa tia ka sahatoy ny Israely. Dia ahoana izy? Ataoko ahoana no fanozina izay tsy nozonin'Andriamanitra hozy izy? Ary ataoko ahoana no fisahato izay tsy nosahatoin'i Jehovah? Fa efa eto atampony vantilampy no ahitako azy ary eto amin'ny avoana no hitazanako azy. Indry firenena amin'ny tokamonina izy ary tsy atao isan'ny jentilisa. Eo zany fitahiana zany ny zavatra nivoaka teto zany. Ataoko ahoana hozy izy no fanozina izay tsy nozonin'i Jehovah ary ataoko ahoana no fisahato izay tsy nosahatoin'i Jehovah. Teny notahiny Balama zany ny firenen'i Jakoba. Dia hoy izy 10 hoe iza no maisan'ny vovoko Jakoba ary ny isan'ny ampahifatry ny Israely. Aoko ho tahaka ny fahafatesana. Ahoana izy? Aoko ho tahaka ny fahafatesan'ny olona marina ny fahafatesako ary aoka ny fiakarako dia tahaka ny azy. Zany hoe hosaina hoan'ny olona marina ny Israely zany. Hosaina hoan'ny olona marina. Na hainao an'izay Balaka tezitra mafy izy amin'le andininy andininy faraky amby folo. Dia hoy Balaka tamin'ny Balama, ahoana no ataonao tamiko izao? Hanozina ny fahavaloko no nangalako anao kanjo, ny tsodrano dia nitsodrano azy kosa ianao. Ahoana hozy izy so ataonao zao? Hanozina ny fahavaloko no nakananao nefa dia nitsodrano azy no nataonao. Teo zany tsy hitany
tsy hitany balaka ndray zay natao hoe ino ty nataonao de mbola naka ndray zany mbola niova hevitra ndray zany de namaly balama nanao hoe 920 aloha de hono izy balama matsy amin'ny balaka nanao hoe de namaly izy ka nanao hoe tsy ho tandremako va ny laza izay ataon'i Jehova eo am-bavako. Io zany hoe zay tenenin' Jehova amin'ny trano hoe no ambarako. Fa hitany balaka zany fa tsy nety sy naomby ny zavatra voalohany iny de zavatra nataony ndray de zao daondreritsika iova toerana ozy izy. Fa ngamba amin'ity toerany ity afaka hanozina azy ianao fatany balaka tsara nefa fa i Jehova no antaniny balama fatany tsara zay zavatra zay. De lasa ihany izy zany ny insiste mikasika an'izay zavatra zay. De rehefa nakazy fanondroany ndray izy niakatra amin'ny toerana anankiray eo amin'ny 420 zao ny teneny 420 hoe dia nitondra azy teo Antsahazo Fima izy teo tapon'ny Pisga ary nanolona aritara 7 ka nanatra vato trombola sy ondrilahy iray teo ambonin'ny isan'ny alitara de izy tamin'ny balaka mitoera eo anilan'ny fanatitra dorana fa izao ankery eona amin'ny Jehova. Ary Jehova ny eona tamin'ny balama dia nanisy teny teo am-bavany ka nanao hoe miverena makeo amin'ny balaka ary izany nolazainy. Ary noho ny tonga taminy izy dia indreo teo anilan'ny fanatitra dorana zay izy sy ny ireo andrendany Moaba izay teo aminy. Dia io balaka taminy ahoana ny olona zainy Jehova dia nanao tohateny balama ka nilaza hoe mitsangana ary balaka ka mandrenesa antongolony amitro ny sofinao ry zanak' Zipora. Andriamanitra tsy mba olona ka andainga ny zanak'olombelona nenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy rehefa niteny va izy ka tsy toviny indro ny tany ho efa azoko ary efa nita izy ka tsy mahovy izany aho. Tsy mijery ny faratsiny eo amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely. Jehova Andriamanitra no momba azy ary oby fanao amin'ny andrina no reo eo aminy. Netiny Jehova nivoaka avy tany Egypta izy ary manan-kery toy ny omby manga fa tsy misy fisikidianana eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fankatoavana eo amin'ny Israely fa avy amin'ny fotoana no ilazana amin'ny Jakoba sy ny Israely zay ataon'i Jehova. Indro firenena mitsangana toy ny liom-bava sy miarina toy ny liona dia andry izy mandra-pinany andry izy mandra-pinany toa sy mandra-pisotro ny ranony avoavono izy. Dia zany fitahina mbola teny fitahina indray ny tenenin' Jehova taminy. Tsy hitanjina ihany ty ozy izy balaky. Za zao fa niteny anao hoe hozony izy. Mbola fitahina ihany ny teny menao azy. De farany balaka ny teny nanao hoe raha ohatra ary ianao ka tsy hanoziny de zao aza mitazy mba tsy mitazy ianao rehefa tsy hanozina de aza mitazy 520 izy miteny an'izay zavatra zay. De io balaka tamin'ny balama aza manozina na mitsodrano izy akory fa namaly balaka nanao tamin'ny balaka hoe tsy efa nilaza taminao va aho nanao hoe zay rehetra lazain'i Jehova ihany no ataoko. Efa nangataka fanozonana fa indroa izy fitahina indroa fa mbola niala nenina ihany izy niova toerana indray izy. Mbola niova toerana indray izy. De angamba indray hety indray ianao mba afaka manino izy ty afaka manozina azy ozy izy niova toerana fanotelony zany. De ahoana ozy izy eto toko 420 andininy voalohany. Ary Jehova ary rehefa hitany Balama fa sitraky Jehova ny tain'i Israely dia tsy nandeha tahaka ny teo anao sikidy intsony izy fa nitodika nanatrika anyhefitra fotsiny amin'ny toerana izay tandrifin'i Israely zany. Dia natompony Balama ny masony ka nahitany Israely nitoby araka ny firenena izy ary ny fanain'i Jehova tonga tamin'ny Balama dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe hoy Balama zanaky Beora dia ny lehilahy izay voakipony masony
izay mandre ny tenin'i Jehova sady mahita fahitana eo amin'ny tsy toa. Tora kanefa voahiratra ny masony, endre ny hatsaran'ny lainao ry Jakoba ho, sy ny lasinao ry Israely io, tahaka ny loha samalalaka, tahaka ny sahamorony io, tahaka ny hazo manitra nambolen'i Jehova, tahaka ny hazo sedera eo amoron-drano. Isy rano mandeha eo amin'ny sisiny, ary ny taranany ho amin'ny amoron'ny renirano maro. Isandratra noho ny agaga ny mpanjaka, ny arandroso voninahitra ny fanjakany. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy, ary manan-kery toy ny omby manga hozy izy. Andany ny jentilesa fahavalony izy ko tapatapahany ny taolany, ary aripany ny zanatspikany. Mamitsaka izy mandro toy ny liona ary toy ny liombavy izy, ka iza no anaitra azy. Fahasoavana ne zay ho asoavana ne zay manisy soanao, ary ho voaozina ne izay manozina anao izy. Ho asoavana zay manisy soanao ary voaozina zay teny fitahina fantelo, rongotry Balaka, andininy 10. Tena ny teneniny Balaka. So ny teneniny andininy 10 dia nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezenan'ny Balaka. Ka nitehitanany izy ka aroa izy tamin'ny Balama. Anozina ny fahavaloko ny antsokanao, kanjo efa nitsodrano azy intelo ianao izao, ko ankehitriny mandosira ho any amin'ny finananao ianao. Hoy izao teo hoe anome voninahitra anao tokoa aho, fa indro Jehova efa nisakananao, tsy ahazo voninahitra. Dany ianao mandeha mody ihany ianao fa tsy aza mijanona eto. Za fa nilaza anao anome voninahitra anao, fa indro Jehova efa nisakananao, tsy ahazo voninahitra hozy izy. Dia Balaka tamin'ny Balama, motsy efa nilaza tamin'ny Irakao izay nirahanao tamiko fa ao nanao hoe na dia omeny Balaka vola fotsy sy volamena eran'ny tranony azy aho dia tsy mahazo manoatra ny didin'i Jehova, na anao soa na anao ratsy avy amin'ny saiko, izay olazain'i Jehova ihany no olazaiko. Ary ankehitriny indro efa andeha ho any amin'ny fireneko aho, dia aoka nanatra anao ny amin'ny firenena, ny amin'ny vahoakanao any am-parany izy. Lasa izy zany nandeha. Anozina ny atsoko anao. Eo le resantsika teo hoe inona moa le teny tao amin'ny Apokalipsy, dia hoe verenantsika kely le izy. Apokalipsy toko fa Apokalipsy toko faharoa. Valaisika kely zany le izy zany. Dia zao no teneniny eo amin'le andininy 4:10. Dia hozy izy hoe kanefa mananteny kely aminao, fa misy eo aminao izy izay mitana ny fampianaran'ny Balama, izay manome foan'ny Balaka anisy fanafitoinana teo alohan'ny zanak'Israely, inana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Eo zany le zavatra anankiray. Ny zavatra ty zany teto hoe anozina any Israely ny zavatra nitedaviny Balaka mba hahafahany mandresy azy. Ka nanafatra ny Balama izy, mpaminan'ny Jehova izy ty, anozonan'ny Israely zany mba hahafahany mandresy any Israely. Zavatra nisy nefa dia zao, intelo izy no niezaka nanozina ny Israely, fa teny fitahina no omen'Andriamanitra ny Israely. Farany tezitra Balaka nanao hoe fa nisakan'Andriamanitra tsy azo fitahina sy voninahitra ianao, fa andany ianao mody hozy izy. Ny zavatra nisy nefa dia zao, tsy nijanona teo io raharaha io, tsy hoe vita teo io raharaha io, satria le teny teo dia ny zavatra teny dia zao hoe ny zavatra teny teo dia hoe araka le andininy 4:10 dia hoe kanefa mananteny kely aminao, fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama, izay manome foan'ny Balaka anisy fanafitoinana eo amin'ny zanak'Israely, enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Eo zany le fampianaran'ny Balama, ampinana ny enana terina tamin'ny sampy any Israely sy jangajanga zany. Eto nefa ny zavatra hitantsika tsy hitantsika zay zavatra zay. Fa ny zavatra nisy antsika teto fotsiny dia zao hoe inona ny tanjon'ny Balaka? Ny tanjon'ny Balaka dia zao hoe anozina ny Israely. Anozana Israely zany hoe hanodi ratsy ny Israely, mba ho voaozina zany Israely amin'ny alalan'ny zavatra zay nataony teo. Fa ny zavatra nisy dia ity, rehefa
tsy azony tamin'ny fanozonan'Israely zany satria toeran'Israely teria lavitra rehetra dia nanozina izy fa teny fitahina nomena dia inona ny zavatra atao tsy hita zany hoe ahoana ny fomba andresena nyity fahavalo ity dia niany zany fandresena mahomby indrindra dia zao andao alaina ho namana andao hiaraka aminy asaitsika izy hiaraka isakafo amintsika asaitsika izy anambadiny zanantsika asaitsika izy amin'ny fetitsika dia miara-mihinana amin'ny sakafo avy amin'ireo andriamanitsika ka zanak'Israely tsy mipetraka teo amin'ny sahany Moaba ka io le fitaka lehibe indrindra zany ny fitaka lehibe indrindra dia zao hoe rehefa tsy azo amin'ny fanenjehana ianao na ny azo tsy azo amin'ny famonoana ianao eo le zavatra nitranga hoe tao anatin'ny fotoana fanenjehana ara-pivavahana zay nahery vaika zany talohan'ny 320 sy 300 fanenjehana mahery vaika nazon'ny kristiana tamin'izay vanim-potoana zay ary mafy indrindra izy tamin'ny 3 sy 300 ka hatramin'ny 320 sy 300 taorianan'izay nefa dia zao nahazo fahalalana ny fivavahana kristianina hoe afaka manangana ny fiangonanareo nareo tsy hoenjehina tsony ianareo inona ny anton'izay zavatra zay satria nahoana nisy compromis tao anatin'izay zavatra zay nisy compromis zao dia le compromis zavatra teneniny eto hoe le hoe fihinanana ny henana terina tamin'ny sampy noho ny fampianaran'ny Balama ary fijangajangana dia aiza nefa ny ohatra nakana amin'izay dia teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely ka rehefa tsy azo ny Balaka zany ny nanozina an'Israely mba hahafahany mandresy an'Israely dia inona indray ny zavatra nisy tsy hoe Balaka no nanao hevitra hoe zao no ataoko fa no nitolotsaina zay nataon'ny Balama satria mbola niasa ho an'ny Balaka ihany Balama dia inona ny zavatra nataony lasa nasainy niaraka tamin'ny zanaky ny Midianina ny zanak'Israely nefa fady teo amin'ny zanak'Israely no manao fifanekena amin'ny hafa firenena manambady hafa firenena satria ny Andriamanitra tsy mitovy amin'ny Andriamanitry ny Israely ny fivavahan'ireo tsy mitovy amin'ny fivavahany amin'ny sakafo hohanindreo tsy mitovy amin'ny sakafo hohaniny dia io le fahotanana taon'ny zanak'Israely zany zay antsoina hoe teo Bala-peor satria io Bala-peor io andriaman'ny Moabita sy ny Midianita izy io ka lasa nandeha nanota tamin'io ny zanak'Israely nanambady ny Midianita ka lasa nanompo sampy ny zanak'Israely ihany koa tao anatin'izay vanim-potoana zay jerentsika eo amin'ny Nomero 5:20 izy no miteny an'io dia ovakitsika kely le tantara io dia nisy loza be mihitsy nitsanga ho an'ny zanak'Israely satria tonga ny fahatezeran'i Jehova ary rehefa tonga ny fahatezeran'i Jehova dia zao nandringana ny zanak'Israely maro gama teo amin'ny 24,000 teo ny maty teo amin'ny zanak'Israely vokatry ny fahotana zay nataon'ny zanak'Israely akitsika manomboka amin'ny 5:20 dia zao ny teneniny 5:20 Nomero 5:20 ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niatomboka ny jangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita izy fa ireo nanasa ny olona hihinana amin'ny zavatra novonoiny ho fanatitra ho an'ny Andriamaniny ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'ny Andriamaniny dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehova lozange zany reto averiko tsara le teny ary nitoetra teo Sitima ny Israely dia niatomboka ny jangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita izy niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita izy fa ireo nanasa ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoiny ho fanatitra ho an'ny Andriamaniny ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'ny Andriamaniny dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely ka nirehitra tamin'ny fahatezan'i Jehova ahoana moa nafahany zanak'Israely hoe niray tamin'ny Bala-peora Bala-peora io le andriamanitry ny Moabita zany io ahoana no nafahany niray tamin'io dia ny antony dia tsotra ihany noho ny zanak'Israely dia zao niaraka tamin'ny zanakavaviny Moabita na ny Midianita zany dia rehefa niaraka tamin'ireo izy dia zao niara ny sakafo tamin'izy ireo teo amin'ny 10 tsampy
dia rehefa mihinana n'iny sakafo teo amin'ny tempolo tsampy iny le antsoina hoe enana terina tamin'ny sampy dia lasa mifandray amin'ilay andriamanitra tsampy eo ny zanak'Israely, lasa iray aminy izany noho ny fihinanana izay sakafo izay sy ny fiarahana amin'ny zanakavaviny Moabita izay raran'Andriamanitra tsy azo atao izay zavatra izay. Dia ilay lasa voavetaveta zany ny zanak'Israely. Io le antsoina teo hoe nijangajanga ny zanak'Israely, nihinana terina tamin'ny sampy sy nijangajanga, zany hoe nandika ny lalàn'i Jehova zany ny zanak'Israely. Iza nefa no nanao an'io afetsehana io rehefa tsy azo tamin'le resaka hoe fanozonana, fa Balama angeny no nanoro hevitra an'io. Jerentsika ato amin'ny toko fa 1:30 izy dia zany ny tena hoe Balama mihitsy no nanao an'io zavatra io. Toko fa 1:30 dia vakintsika ny andininy fa 9:40. Toko fa 1:30 dia ny andininy 9:40. Nomery toko fa 1:30 dia ny andininy 9:40 dia zao ny teneny eo amin'ny andininy fa 9:40 manao hoe andininy 9:40. Ireo ihany no nampahadiso ny zanak'Israely tamin'i Jehova ny amin'ny Peora araka ny tenin'ny Balama, ka nahazo ny fiangonan'i Jehova ny areti-mandringana. Araka n'inona? Ireo izy mantsy an'le vehivavy zany reo, le vehivavy izay tonga teo amin'ny Israely. Dia hoy izy ireo ihany nampandiso ny zanak'Israely tamin'i Jehova ny amin'ny Peora, ny amin'ilay andriaman-tsampy zany, araka ny tenin'ny Balama, ka nahazo ny fiangonan'i Jehova ny areti-mandringana. Zany hoe araka ny tenin'ny Balama mihitsy zany no nahatonga anireto nahatonga anireto vehivavy ny Moabita ireto zany sy ny Midianita niaraka tamin'ny zanak'Israely. Dia nampanota azy. Dia inona ny zavatra nitranga? Eo miverenantsika ilay toko fa 5:20. Raha verenantsika ilay tonga teny 5:20 dia zao nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova no zavatra nataony. 3 dia zao ny teneniny eo. Dia niray tamin'ny Bala Peora ny Israely ka nirehitra tamin'ny fahatezeran'i Jehova. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy, alao ny olona rehetra ary ahatoy ny tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i Jehova ireo nijangajanga ireo, mba hitsahara ny firetan'ny fahatezeran'i Jehova aminareo. Satria ilay firetan'ny fahatezeran'i Jehova efa namelon'ny Israely zany, efa namon'ny Israely. Ary hita izy aty amin'ny toko fa 5:20 ato izy, eo amin'ny andininy fa 9 dia zao ny isan'ny olona miapatrapatra zany no io firetan'ny fahatezeran'i Jehova io. Ny andininy fa 9 dia zao ny teneny hoe ary izay maty tamin'ny areti-mandringana dia efa 10:10 alina hozy izy. Izay maty tamin'ny areti-mandringana dia 10:10 alina noho ny fahatezeran'i Jehova io. Satria tsy nijanona ilay fahatezeran'i Jehova noho ny fahotany zanak'Israely. Tsy nijanona mihitsy zany ilay izy. Dia inona ny zavatra nitranga nefany? Ny zanak'Israely mbola mitomany mitaraina amin'i Jehova noho ny zavatra misy. Ny sasany mbola manon ny fahadalany ihany miaraka amin'ireo vehivavin'ny Moabita ireo. Inona ny zavatra nataon'izy ireo? Andininy fa 9, vakintsika ilay andininy fa 9. Toko fa 5:20 andininy fa 9. Ary indro nisy anankiray tamin'ny zanak'Israely mitondra vehivavy Midianita teo amin'ny ralahany, teo mason'ny Mosesy sy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Ary nahita izany Fineasy zanak'Eleazara, zanak'Arona mpisorona, dia nitsangana niala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefona teny an-tanany. Dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita tao anday izy, ary nataony indray nandefina izy roa. Dia ny lehilahy Israelita tsy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany amin'ny kibon-drabehivavy, dia nitsahatra ny areti-mandringana teo amin'ny Israely. Noho izay zotom-po nataony Fineasy izay zany, dia izy no nampitsahatra ny fananganana teo amin'ny Israely ny amin'ny fahafatesany, ny amin'ny fahatezeran'i Jehova. Satria noho ny areti-mandringana izay efa nahazon'ny Israely ka efa miambatrabatra ny faty, mitomany eo alohan'ny tranon'ilay fionana ny zanak'Israely,
ireo zay mitaraina noho ny zavatra zay nisy mbola misy any avany mbola mitondra vehivavy midianita indray miditra eo amin'ny tanin'ny Israely mihitsy tsy mifaditrovana tsisy tahotra tsisy henatra fa loza ngely izy zany hoe tsy hoe miaraka amin'ny Jehovah ianao dia manao zay saim-patanao ianao fa eo le izy teo andin'le 5:20 ioverenako tsara le izy hoe inona moa le fahotan'ny Israely teo zany mba hatakarantsika le izy tsara 5:20 andin'ny voalohany ka hatramin'ny 7 dia hoy izy ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavin'ny Moabita izy niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavin'ny Moabita izy zay fady eo amin'ny Israely izany raran'Andriamanitra izany alohan'ny diran'ny zanak'Israely amin'ny tany Kanana dia niteny mihitsy Andriamanitra nanao hoe aoka ianareo tsy hanao fifanekena aminy ozy izy aoka ny zanakalahy ianareo tsy hanambadianareo ny zanakavaviny fa ndrao izy nareo hiakoko amin'ny Andriamaniny ka ho tonga fitaka ho anareo izany zay zany nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Israely eto nefa zay mihitsy le fitaka zany teto rehefa tsy azo zany tamin'io fanozonana sy famonoana dia zao lasa indray Balama zany mbola nahita hirika indray Balama dia naniraka izy andana miaraka amin'ny zanak'Israely satria torohevitra avy amin'ny Balama mihitsy torohevitra io zany dia lasa inona ny zavatra nisy teo araka ilay tenintsika teo hoe ary dia nitoetra teo Sitima ny Israely dia niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavin'ny Moabita izy fa ireo nanasa ny olona hinana tamin'ny zavatra novonony ho fanatitra ho an'ny Andriamaniny nasain'ireo hinana ny zavatra vonovonono an'Andriamaniny ka nihinana ny olona sady niakoka tamin'ny Andriamaniny sady nihina zany izy le nanaterina ho an'ny Andriamaniny teo no mbola nivavaka tamin'ny Andriamaniny dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely zany hoe lasa mpanompon'ny Bala-peora izy fa tsy mpanompon'Andriamanitra tesitr'Andriamanitra satria nijangajanga amin'Andriamanitra mihitsy izy zany natakaliny amin'ny Bala-peora Andriamanitra dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehovah ozy izy nirehitra tamin'ny fahatezeran'i Jehovah dia tadio fa io lehilahy zay nitondra le vehivavy teo amin'ny Israely io nge teo mason'ny Israely rehetra io ny Israely mbola mitomany io ka sefy teo amin'ny Israely ange io lehilahy io e ary ty vehivavy zay nentin'ny Midianita ty zanaky ny sefin'ny Midianita ty vehivavy ity sarentsika ty amin'ny tapany 5:20 5:20 dia zao hoe vakitsika kely 4:20 azafady 4:20 dia zao nyteneny ary ny anaran'ilay lehilahy Israelita novonoina izay miaraka novonoina tamin'ny vehivavy Midianita dia Zimri zanak' Salo lohan'ny fianakavian'ny Simeona ary ny anaran'ny vehivavy Midianita izay novonoina dia Kozbi zanak' Zora lohan'ny fianakavian'ny Midianita zany hoe fa tena efa tafiditra lalaka sefy zao mihitsy ve ny miaraka amin'ny zanaky ny sefo anankiray hoentiny eo amin'ny Israely tsisy tahotra tsisy henatra loza nge zany ary zay moa nidikan'le teny hoe Balama nidikan'le teny hoe Balama dia hoe dévorer le peuple mandrapaka vahoaka zay nidikany hoe Balama zay nihevitry ny teny hoe Balama mandrapaka vahoaka ka eto zany izy dia zao tsy nahazo vola tary izy tsy afaka manontany an'i Jehovah intsony izy conseil no nomeny zao indreo ny azo atao ry balaka sevy miaraka amin'ny raha tianao simbo ireo firenen'ireo dia sevy makeo miaraka amin'ny zanakavavin'ny Moabita sy ny Midianita eo dia rehefa niaraka tamin'iny dia zao nihinana ny hena naterina ho an'ny Andriamanitry ny Bala-peora ary lasa ny akoka tamin'ny Bala-peora mihitsy Israely nirehitra tamin'ny fahatezeran'i Jehovah loza ny nahazo ny Israely inona nampitsarana an'izay atono izy izy ny lohan'ireo Jehovah mihitsy no niteny tamin'ny Mosesy atono ny lohan'ireo olona zay nijangajanga ireo izy dia Finiasy no nampitsahatra an'izay rehefa namono ny le lohan'ny Simeona izy
izay niaraka tamin'ny zanakavaviny lohan'ny Midianita ka namono azy tamin'ny lefona zany. Zay ny mikasika n'iny zavatra iny zany. Dia eo ilay hoe fihinanana ny hena naterina tamin'ny sampy. Dia raha raisitsika zany ilay izy alohan'ny amaranantsika ilay lesona dia zao hoe inona ny zavatra misy ary zany. Ny zavatra misy indrindra dia zao zany, dia zao hoe ny pire indrindra zany dia zao ny compromis zany na ny marimaritra resina, io zany ny fitaovana mahomby indrindra zany ahafahanao zany miazona firenena anankiray na mandresy firenena anankiray. Rehefa tsy azonao amin'ny famonoanao faty izy, inona azony izay ny zana natao tamin'ny zanak'Israely, ny zana ny vonoanao faty ny zanak'Israely. Tsy vitany nanao an'izay satria hoe hanozina azy izy, dia rehefa voaozina izy dia afaka mandresy an'i Israely izy. Izay lesona mikasika ny zanak'Israely zay nefa izay no nampifandraisana amin'ny tantaran'ny fiangonana zany. Tao ny fanenjehana ara-pivavahana izay natao tamin'ny fiangonana. Novonoana izy ireo, nenjehina izy ireo, nogadrana izy ireo, hatramin'ny antipasy maty martyra, nidorana velona tao anatin'ny ombilà vy anankiray. Fa mbola nijoro izy nitana ilay fahamarinan'Andriamanitra ny fiangonana. Fa zao lasa nisy ny marimaritra iresana. Satria Andriamanitra mihitsy no miteny mana-teny kely aminao azy izy, satria misy eo aminao mitana ny fampianaran'ny Balama azy izy. Izay mampinana ny hena naterina tamin'ny sampy, ny vahoaka kozy izy, ary mampijangajanga azy. Dia izay ny zavatra nisy tao amin'ity fiangonan'Andriamanitra zany tao aorianan'io 313 io. Satria eo ilay zavatra tenenintsika hoe transition zany io fotoana io, le entre 313 zany mandra-pahatonga aty amin'ny fidirana tanteraka zany amin'ny fiangonana katolika romanina. Ka amin'ny période de transition io zany dia zao hoe io ny zavatra nitranga teo zany io. Zany hoe fialana tanteraka zany amin'ilay hoe fiangonana voalohany. Le fiangonana feno fahamasinana, feno fahamarinana, tsy misy marimaritra iraisana. Dia niala tamin'izay toerana zay zany izy nanomboka niditra tamin'ny compromis, fifandraisana ara-politika. Lasa nahazo sehatra ny fiangonana eo amin'ny ara-politika. Nahazo mena rariny izy amin'ny zavatra rehetra izay nataony. Dia ho hitantsika moa bedibedy zavatra izay ho resahantsika amin'izy io zany, fa ny ahafahana zany neutraliser ny fitenenana. Ny ahafahanao zany tsy ampiroborobo ny mouvement anankiray. Ohatran'ny hoe resaka hoe kristianisme, dia mba ahafahana mamono an'izay mouvement zay zany dia zao inona? Tonga ilay fitenenana manao hoe il faut le tuer dans l'œuf ny fitenenana. Eo zany izy ianao mbola tsy vaky ny atody dia efa ao izy dia efa sombainao dia tsisy zavatra manjary tsony avy eo. Dia inona ny zavatra nitranga teto? Rehefa tonga teo amin'ny fitondrahana Constantin dia tamin'ny 313 natsara ny tanteraka ny fanenjehana ara-pivavahana, naseny namorona ny fiangonana ny kristianina, ny anatao anatin'ny filaminana, tsy nisy fanenjehana tsony. Nahazo soetra ihany koa ny kristianina eo amin'ny lafiny ara-politika, satria lasa nisy fifandraisana zany teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny fiangonana. Dia tao anatin'izay compromis zay eo ilay hoe nampinana hena naterina tamin'ny sampy. Ka tsy aro voaresantsika androany mikasika an'izy io zany hoe inona ary ty resaka ty nataon'ny fiangonana ary zany, mikasika an'izay hoe compromis nataon'izay. Inona zay? Inona ny hena naterina tamin'ny sampy no hohanin'ity fiangonana ity? Inona fitsangajangana izay nataon'ity fiangonana ity? Dia ho resahantsika izay amin'ny lesona manaraka eo, ho hitantsika eo mikasika an'izay zavatra zay. Ivavaka tsika ary. Sotran'ny Tompo.
Jehovah Andriamanitra ra io mankalaza anao zay mitery anao ry manome voninahitra anao. Manamasinana irainy amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Sorato amponay ny teninao ra ireo tao eo an-tsainay. Dia raina mandrak'izay ny anaranao ra io. Dia misaotra ny amin'ny tolotsaina izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Aoka ny sitraponao rerian'ny tanteraka. Ny anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Dia dia rary antsika semaine vaovao indray tahin'ny tombo daholo tsika rehetra. Tohizantsika indray ny lesona manaraka. Bye bye. Chercher ma femme.